Anahoana daholo indray fiaintanan'ny tompo ho amintsika rehetra indray fifaliana lehibe ho no fako indray androany manana fotoana miaraka amintsika eto mivavaka isika araka ny tenin'Andriamanitra hoe mifampivavah mba ho sitrana ianareo dia mifampivavaka isika androany faly tafaraka aminareo eto androany hoy aho mbola manana fotoana kely tsika miandriandry ny namana manodidina angatahana amin'ny tompo mba hilamina tsara daholo ny zavatra rehetra fa mila miomana antsika fehiditra ao anatin'izay vavaka izay mandamina kely amin'ny lafin'ny teknika kely vetivety sisa mandra-piandrin'ireo namana dihitra ao anatin'izay vavaka izay tsika. Mamerina fiarabana amin'ny anaran'i Jesosy faly miarabantsika indray ao anatin'ity fandaharana atao amin'ity groupe la restauration divine ity androany miarabantsika rehetra koa tratry ny volana vaovao volana febroary volana anankiray izay inoko mihitsy fa anehoan'Andriamanitra bebe kokoa indray ny fahatsarany eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao ity volana febroary ity satria matoatsika mbola velomin'ny tompo matoatsika mbola nomeny tombon'androm-pahavelomana dia mbola te aneho indray izy ny fahatsarany sy ny alehiben'ny voninainy eo amin'ny fiainantsika androantsika dia hiaraka hivavaka araka ny fandaharana izay natao ny sesesy teo dia androantsika hiditra ao anatin'ny vavaka matanjaka anankiray izay miteny hoe ataovy mafy ny antsonao ataovy mafy ny antsonao ianao izay ao anatin'ny olana ianao izay ao anatin'ny aretina ianao izay tojina olana saro bahana tena hoe olana mangeja tena mahaverhevitra anao androantsika hiditra ao anatin'izay vavaka matanjaka izay manasa anao naaraka n'ity fandaharana ity hatramin'ny farany manentana anao ihany koa izara mba tsy ho tia tenitsika fa izaran'le vavaka izara amin'izany amin'ny hafa izaran'izany amin'ny manodidina antsika rehetra mba hitondra fanafana ho an'ny hafa mba hitondra famonjena ho an'ny hafa ny vavaka izay iarahantsika manao eto androany. Manana fotoana ahafahantsika mizara ny amin'ny manodidina dia hiditra ao anatin'izay vavaka izay isika. Ny tanan'Andriamanitra dia tsy fohy fa mahavonjy ary ny soratra masina dia miteny mihitsy hoe ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare fa ny helokontsika no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra hozy izy ny teniny
Andriamanitra dia manana vahaolana foana. Andriamanitra dia manana vahaolana be da be foana amin'jenatsika zanany. Tena mahafinaritra mihitsiny ny mifandray, mandray andreo karazana témoignage, andreo olona izay be da be hoe tojo tao anatina olana. Izay mpanaraka ny fandaharana amiditra ato anatin'ity groupe ity. Be da be ny olona izay tojo olana saro bahana. Be da be ny olona tena hoe tratra, misy tena hoe tratra ny aretina. Ary misy arany toe-javatra anankiray tena hoe efa saika ody aty Madagasikara mihitsy le olona fa tena narary ary ninina natao fitsaboana la ny aika efa tsisy nina azo atao. Fa noho ny fiaraha-mivavaka tahaka izao dia afaka tanteraka le olona ary tena nandray fitahiana eo anaty an'Andriamanitra izy. Reny rehetrarehetra reny zany dia anisan'ny mbola mampahery hoe lehibe nge ny Andriamanitra ivavahantsika. Reny vahaolana isan-karazany, reny karazana valim-bavaka raisitsika reny zany mbola manam-porofo foana hoe Andriamanitra velona ny Andriamanitra ao, Andriamanitra mamaly vavaka ny Andriamanitrantsika, ary Andriamanitra manana vahaolana amin'ninina mitrango amin'ny fiainantsika foana Andriamanitra. Miarahaba antsika rehetra izay voatafiditra amin'izao fotoana izao miarahaba ary manasa anao hanaraka hatramin'ny farany fandaharana. Mampahery anao hoe Andriamanitra dia tompony vahaolana. Ninina zavatra misy eo amin'ny fiainantsika dia tadidio foana hoe Andriamanitra dia tompony vahaolana. Andriamanitra efa manana vahaolana efa vonona amin'jenatsika foana. Satria izy ny tompony vahaolana, izy mpamorona ny zavatra rehetrarehetra. Izy zany tsy hindrana mihitsy. Andriamanitra zany tsy hoe hitrosaka hoe mbola tsy manana omenanao fa aloha hitrosa ary. Andriamanitra tsy mitrosa. Andriamanitra efa manana. Andriamanitra efa manana vonona ho atolotra ho asoanao. Fa le izy miankina amiko sy miankina aminao. Hoe mety ve isika? Fa Jesosy mety. Jesosy afaka miasa eo amin'ny fiainantsika. Be da be ny olona izay voageja ao anatina olana saro bahana. Be da be ny voahidy tanteraka ao anatina situation manahirana. Mety aretina io mety resaka trosa, mety ao anatina fahantrana, ao anatin'ireny karazana situation compliqué reny. Mety hoe manambady ianao fa vady mampitondra fahorinanao ary tena tsy zakanao intsony nefa tsy hitanao izay atao. Be da mety misy taona ianao hoe tafiaraka amin'ny vadin'olona dia efa voageja ao ianao voafatotra dia tsy hitanao intsony izay atao nefa nitsapanao hoe mepotika. Misy olona tahaka izany teny tamiko izy hoe le vady ny vadin'olona, vady mariazin'olona nefa dia lasa niara-mipetraka tao dia efa vady efa firy taona ry zareo efa niteraka. Fa ty ariana izy vao mahatsapa hoe tena voageja, tena voafatotra ary manompo an'Andriamanitra izy, manao mpiandry izy fa tsapany mihitsy hoe mangeja azy io zavatra io. Anisany anampy antsika anatin'izany ty vavaka ty, satria tsika efa nianatra tao alohan'izao hoe ohatry ny ahoana ny mahatonga ny olona anankiray tafiditra ao anatina situation bloquée dia ny fanokafana varavarana ho an'ireo fanaratsy ireo. Zany hoe ny tiako ampatsivina anao androany ary tiako amafisina dia hoe zay zavatra rehetra tsy voajanahary eo amin'ny fiainanao, tsy araka ny namboarin'Andriamanitra ny olombelona hatramin'ny voalohany, dia zavatra vao nisy nampiditra taty aoriana daholo ireny. Anisan'izany ny aretina. Andriamanitra miteny hoe andeha isika hanamboatra olona tahaka antsika araka ny endritsika. Zany hoe araka ny endrik'Andriamanitra, Andriamanitra tsisy aretina. Tsy mbola nisy mihitsy tao amin'ny Baiboly ka hoe narary andoha Jesosy dia natoro be. Tsisy an'izany ao. Dikan'izany reny zany zavatra vao nivoleny fahavalo taty aoriana avokoa. Ny zavatra rehetra izay tsy ara-boajanahary eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao dia zavatra vao nivoleny fahavalo avokoa. Dia reny zavatra reny zany matoa tonga teo dia nisy varavarana nisokatra, nisy irika nafahaniditra. Dia izay mahatonga ny fiainan'olona anankiray indray tena bloqué tanteraka satria misy taona miditra io zavatra io fa tena mitondra namana dia lasa mafy be, zany hoe intense be le ataka, na hoe mitondra namana maro samihafa izy isan-karazany dia lasa karazana problème be da be no manotritra an'ilay olona dia tena hoe se sentir, zany hoe matsapa izy ohatrany hoe bloqué, tena tsy hita intsony izay ho atao ao anatin'izay ary mila amoy fo izy.
efa nampianatra anareo hoe ohatrany ahoana ny afantarina hoe raha avy amin'Andriamanitra ny olana anankiray dia zao olana mahatonga ny olona ifandray amin'Andriamanitra io, olana mbola mampivaivay azy io mampitombo ny finoana. Fa raha fa ny olana mitranga aminao zay mahatonga anao mavesatra, mahatonga anao tsy te hivavaka intsony, mahatonga anao kivy, mahatonga anao moy fo, dia asana fanaratsy io zay. Dia araka ny tenin'Andriamanitra dia zao hoe mila toeriny reny, toeriny dia voly fahavalonareo dia andositra anareo izy. Mety karazana olana ao anatina korotana, miaina ao anatina korotana tsy filamin-tsaina anao. Mety karazana ady eo anisan'ny fianakaviana, mety resaka ady tany, ady any amin'ny tribonaly, mety ady fananana, mety fampitena sy faravana tokantrano, fampitehan'ny asa, be da be ny olana zay mety mangejatsika. Fa ny azoko antoka fotsiny dia zao hoe lehibe ny Andriamanitra ao. Lehibe ny Andriamanitra ao ary mbola afaka manafaka anao izy androany, mbola afaka manangana indray fiainanao izy ary mbola afaka mamadika ny tantaranao izy. Ninona zavatra misy eo mitranga eo fiainanao dia zao ny hoe Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra ao. Mialohan'ny hidirantsika ao anatin'izay vavaka izay satria ny vavaka ho ataontsika androany dia tena mahakasika an'izay hoe vavaka afatsika manidy ny varavarana, ny irika rehetra na fahasatan'ny hiditra teo amin'ny fiainantsika. Vavaka tena hoe antsonao fitalahoana eo anaty Andriamanitra, fifonana ny amin'ny elontsika sy izay rehetra. Antony mahatonga antsika tafiditra ao anatin'ireny toe-javatra manahirana ireny. Zaratsorona zany dia vavaka manala antsika ao anatina blocage ilay izy ary hitondra antsika ho amin'ny fanafana indray. Minao fanampy ianao ty, ianao izay voageja ao anatin'ny aretina, ianao izay voafatotra ao anatin'ny olana, ianao izay tratra ny fikorotana-tsaina isan-karazana. Fa mialohan'ny zavatra rehetra dia hisaotra ny tompontsika. Hisaotra ny tompontsika ny amin'ny fandarana androandray, hisaotra ny tompo koa tsika ny amin'ny volana vaovao izay nomeny antsika, hisaotra ny tompontsika ny fahasoavany, ny alehibe ny famindram-pony, ny fitiavany, satria tena tadidrio fa mbola ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony matoy izao azy ianao. Dia mitohy tsika ao anatin'ny vavaka, manasa tsika izara an'ity fandaharan'ity, manasa tsika tena hoe aka-toerana, toerana ahafahanao tena hoe mba alaise tsara ianao dia maka-toerana ahafahanao manaraka mpilaminana tsara ny vavaka izay ataontsika ao anatin'ity fotoana ity. Zay ny ela fa manasa tsika hiditra ao anatin'izay vavaka izay amin'izao fotoana izao. Hanomana foa mampanatsika sika hiantso ny fanatrehan'Andriamanitra indray tsika eto amin'ity toeran'ity satria Andriamanitra lehibe Jehovah ary izy miteny hoe antsoe ateo valiko ianao. Mamaly antsika izy fa mila araka ny sitrapony ny zavatra rehetra. Miantso ny anaranao indray izay eto Jehovah Andriamanitra iray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao. Miantso ny fanatrehanao izay. Naiza naiza tompo toerana misy anay amin'izao fotoana izao. Aoka andranao Jesosy anadio, aoka andranao anala ny loto rehetra. Fa mila fanatrehanao izay androany, mila ny hery fanamasinao indray hitarika anay ao anatin'izao vavaka izao Jesosy satria tsy afaka manao ninina izay raha misaraka aminao. Tario indray izay fanamasina ao anatin'izao ora sy minitra rehetra izay atokanay iarahanay mifampivavaka eto izao. Ianao Jesosy nitarika anay, ny fanamasinao ny anolo-tsainanay. Ianao Jesosy ny feno vavanay, ianao ny anokatra sy kasika ny fony tsirairay avy androany afanay manandratra vavaka araka ny sitraponao dia araka ny fanasy ny fahamarinanao. Misy andraha teto indray ianao Jehovah tompo maro satria Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra tena hoe be fitiavana ianao. Misaotra tompo hanao ny famindram-ponao tsy hita alany, mbola matoy izao anay. Mbola nanomezanao anay indray tombonandro pahavelomana amin'ity anio voalohan'ny volana febroary 2024. Misaotra anao Jesosy any amin'ny fiarovanao sy ny fitantananao anay. Misaotra ny amin'ny fitahiana rehetra izay nasehonao tamin'ny fiainanay, ny fiarovanao feno. Misaotra satria
tsy vitsy ny nandalo ady na niara-ny aretina nandalo loza na moy malala na ratra fa teo foana ianao namonjy anay ianao na pionina anay ianao na mpifaly anay ianao niaro anay ianao Andriamanitra misaotra anao zahay manandratra ny saotra sy ny dera ambony indrindra zay satria tsy misy mavita ny vitanao aminay izany Andriamanitra ianao no mitantana anay ampitanakavana ny fahamarinanao ianao no manolo-tsaina anay ianao no manasitrana ny aretina rehetra ianao no mampandresy anay ianao no mampahita fitsy anay ianao no manandratra anay androany Jehovah raisindray ny toeranao anatin'izao fotoan'izao fa tena te hisotra anao zay te hankasitraka anao zay noho ny tantananao anay nandritra n'iny volana janvier iny dia mbola tratrizao an'izao ary isoranay sahady zay rehetra efa nomaninao sy nalahitrao mba ho ao raisinay indray ao anatin'ity volana février ty satria tokana azo ny antoka dia zao hoe Andriamanitra manana ny hevitra hiverana anay ianao araka ny teninao dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza dia misandratan-dray ianao Jehovah tompo maro ao anatin'ity volana zay diavina ity misandratan-dray ianao eto amin'ity fandarana ity misandrata ianao any amin'ny misatokatrano aoka ny herinao hikasika anay amin'izao fotoan'izao tompo dia misandratan-dray ianao ary manona ny ranao mamotika sy mandrava ireo karazana sarona rehetra ireo fanampitroka eritroka vavaka rehetra ireo karazana hery mitondra tsy fifantohana toromaso fa varibarianana rehetra mahatonga ny olona tsy tena manaraka tsara hatramin'ny farany fa mijerijery fotsiny dia miala variana amin'ireny zavatra rehetra amin'ireny hainao manjery sy ny Facebook réseaux sociaux reny tehirezo zay Jesosy androany tehirezo zay fa satria tena matsapa zay tena mila anao ary very zay raha lavitra anao satria fenindray zao fotoan'izao amin'ny anaranao Jesosy nangatahako an'izany androany ao anatin'izay vavaka izay ihany manomboka eto anatrehan'ny tompo ny fonao androany teo anatrehan'ny tompo ny fonao androany satria ozy izy amantsy hoe anisan'ny fomba anankiray ahafana mivoaka amin'izany atao hoe blocage ao anatin'izany hoe situation compliquée zay re karazana hoe tena zavatra tsy possible intsony zany dia ny fifonantsika ry havana fitondrantsika fotsika eo anatrehan'Andriamanitra araka ny ten'Andriamanitra hoe zay manafina ny fahotany sy ambininy fa zay mitsotraka mahafoy no mahazo famindram-po mila tena mitsotrotsika mila tena manaikitsika mila tena mifona miaiky ny fahotantsika atsika eo anatrehan'Andriamanitra Andriamanitra mahafantatra ny fahadisoantsika Andriamanitra mahafantatra ny fahalemetsika Andriamanitra no afaka manafaka ny herontsika rehetra mamelantsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra isika miaiky ry havana no tediavina fa izy nge mahafantatra hoe olombelona ianao olombelona no fomandray ianao mandalo mielona tahaka ny ahitra mamindra fo izy fa mila tena miaikitsika mila tena manaikitsika resao amin'i Jesosy androany inona ny zavatra nalatsaka anao inona ny zavatra tena tsapanao hoe antony natonga an'io blocage eo fiainanao io inona ny tsapanao hoe manameloka ny eritreritrao tsy mampahita atory anao androany zay Jesosy mifona eto anatrehanao mamindra fo aminay indray ianao ny amin'ireo karazana toetra ratsy rehetra ny amin'ny fomba mampanao anay nanokatra varavaranao an'ireo fanaratsy Jesosy mahatonga fiainanay tahak'izao satria ny tena marina ny fiainanay rehetra dia tsisy akamantatra izany fa valiny zavatra nataonay omaly sy tamin'ny andro lasanay tsy maintsy iainanay androany Jesosy mamindra fo aminay ianao ny amin'ny tsy fahamarinana rehetra ny amin'ireo laingalainga ny amin'ireo fitiavatena ny amin'ireo fitiavakely ny amin'ny kolokolo mamindra fo aminay ianao androany ny amin'ireo asana fijangajangana rehetra mety misy taminay Jesosy mbola voafatrandreny karazana fijangajangana rehetra ireo karazana filalaovany ratsy ny manaraka ny fanaon'izao tontolo izao hitanao reny mandeha mivavaka rehefa lahady fa sabotsy sy ny zoma mamonjy an'ireny vendredi magnifique sy karazana weekend miaraka amin'ny namany ratsy reny dia tena manao ny fanaony izao tontolo izao tsy mamay voninahitra anao
Mamindrafo Jesosy mamindrafo aminay satria reny karazana fomba mampanao reny ange manokatra varavarana ao vavalo eo fiainanay. Reny ny ahafahan'ny satana miapanga anay. Ianao Andriamanitra marina, ianao Andriamanitra mpamindra fo, ianao Andriamanitra tena ny teny hoe tianay amin'ny fitiavana tsy mety levina mandrakizay. Marina ianao dia marina ny teninao Andriamanitra, fa ny satana fahavalonay tsy hamindra fo aminay izany mihitsy. Izy dia manara-maso anay ary mikendry ny halavo anay. Ka na dia misy fahadisoana kely ary ataonay tsy hitandremanay, reny nentiny miapanga anay, mitondra blocage eo amin'ny fiainanay. Fa dia variana zay, manararoatra ny alehiben'ny arenan'ny famindram-ponao zay, fa adinay fa satana manara-maso anay isanandro, miapanga anay andro aman'alina tahaka an'izay nataony tamin'ny Joba eo anatrehanao. Mamindrafo aminay Andriamanitra, mamindrafo aminay ianao ny amin'ireo karazana fahalemenay rehetra, ny afadisoanay rehetra, ny amin'ireny endrika tsy finoana, tahotra fanahina, fisalasalana rehetra, tahaka an'izay tsy manome voninahitra ny anaranao, tahaka an'izay tsy matoky anao. Mamindrafo aminay Andriamanitra, mamindrafo aminay ianao ny amin'ireo karazana fitondran-tena maloto rehetra, ny amin'ny fijangajangana, ny amin'ny fanalan-jaza, ny amin'ireo karazana finanana, pilina sy fanafody isan-karazany atonga ny olona, tena hoe anara-po amin'ny ara-nofo rehetra, ny amin'ny filalaovany ratsy, ny amin'ireo karazana fanaovana firaisana ara-nofo hafahafa tsy manome voninahitra anao, satria dia voavetaveta voaloto hatrany ambony fandriana mpivady, nefa dia hoe kristianina mpanaratsy ianao. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo aminay ianao ny amin'ireo karazana fanafody izay hohanina mba tonga ny olona tsy toe-jaza. Zaza firy ny tokony ho velona tao anatin'ireny, zaza firy no nalana sy vonoana foanana ny atodinay tao anatin'ireny, fa dia heverinay fa normal reny, heverinay fa mety reny. Mamindrafo Jesosy, satria ny teninao nge dia marina hoe koa dia manompo an'i Jehovah Andriamanitra ao dia hitanianao sy ny rano fisotronao izy, ary esoriny aminao ny aretina rehetra. Tsisy afa-jaza na ho momba eo aminao fa tanteraka anisan'ny andronao ianao. Izany ny teninao amin'ny Exodosy 7:20. Marina ianao fa zahay diso Andriamanitra, mamindrafo aminay ianao. Za ry havana tena miteny ianao, tena manentana anao amin'ny anara Jesosy izay manaraka an'izao fandarana. Tena hifonay amin'ny fonao izay rehetra tsapanao hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra nataonao. Aoka tsy hanamarite tsika, fa ny fahamarinanay nge Andriamanitra dia tahaka ny lamba miosindray eo anatrehanao. Tsy afaka ny andahatra teny eo anatrehanao akory zay. Fa androany Tompo mifona aminao zay, satria matsapa zay hoe marary, matsapa zay ho anatina fangiry firiana, tena hoe teo afaka izay Jesosy androany ampy izay ny ainana tao anatina fahoriana lalina, fampitena faravana, ampy izay. Fa mila miverina aminao zay androany, satria hozy izy ianao hoe raha miverina aminao zay dia ianao koa mba hiverina aminay. Dia androany Jehovah ampiverenao aminao indray ny olonao, aoka fanamasinao hitarika anay, ambomba anay indray, hikasika amin'ny fonay, hafany miverina aminao indray. Mamindrafo aminay Andriamanitra ny amin'ny toe-po ratsinay, ny amin'ireo ratra-po sy ny dona rehetra nahazo anay, mahatonga anay miotrika, mikotrika alahelo, lolo-po, otro-po, valifaty aty anatinay aty. Ny amin'ireo fankalana rehetra mahatonga anay hitsaratsara olona, ankahala olona, hifosafosa olona. Dia ndraika olona tsy manatsiny akory fa dia melohanay Jesosy. Mamindrafo aminay ianao, mamindrafo Jesosy ny amin'ireo zavatra rehetra izay nampiasainay sofinay, ny amin'ireo teniteny foana rehetra izay nenonay, ny amin'ireo zava-poana rehetra izay nijery masonay, na raha masonay, nitondra fitsiriritana, nitondra fitsaratsarana, nandoto ny fiainam-panahinay, mitondra eritreritra hafahafa aty anatin'ny sainay aty. Mamindrafo aminay Jesosy androany, mamindrafo aminay Tompo ny amin'izay rehetra napetipetina anay, ny amin'ny teniteny foana ny tenen'ny vavanay, ny amin'ireo teny rehetra voaka taty anatinay noho ny fahatezerana amin'ny rehetra, noho ny alahelo. Mamindrafo Jesosy tsy ho hay reny androany, ongoty reny androany dia poteo sy raha vao amin'ny ranao, mba tsy asa eo fiainanay intsony. Mamindrafo Jesosy,
Ninina zavatra na fahansatana miapanga anay vokatry ny zavatra ny eno sofinay ny am'ireo fosafosa ny am'ireo resapona ny am'ireo vosidratsy rehetra reo resaka vetaveta rehetra reo fanaovana tsinitsinina anao mamindrafo Jesosy androany mamindrafo aminay tompo ninina reo zavatra nandoto masonay indrindra reny karazana filma video vetaveta misy fitanjahany olo mandoto anay mampiena ny hery atsy anatsinay nge reny Jesosy fa variny zay mieritreritra hoe mba miala voly zany koa ve de manina mieritreritra zay hoe terisaina ny olona tsy mahazaka an'izany kanefa Jehova ao anatin'ny teninao de efa mampianatra mihitsy ny ao ny atao karazana hoe ozina noho ny fahitanay fitanjana tahaka an'izay nahazo any zanakonao aho fony tafavoaka tao anatin'ny safitra reny Jesosy manimba masom-pananay mahatonga anay tsy matadidy nofontsony reo zavatra rehetra ampiasainay masonay reo zavatra rehetra mandoto ny sainay mamono ny sensibilité spirituelle anay reny mahatonga anay tsy atakatra mahatonga anay tsy alala intsony ny fahamalinanao mamindrafo aminay Andriamanitra mamindrafo amin'ny tsirairay avindray anao androany reo karazana toe-po feno ambo-po feno fiavina vonina feno fanandratantena mahatonga anay tsy hay andefitra mahatonga anay tsy anana faharetana miandry anao mahatonga anay tsy anana faharetana ny amin'olona manodidina anay kanefa tompo ianao de nampianatra fa ny faharetana no afanay mitana ny ainay fa de be da be aminay Jesosy tsy manana faharetana intsony tsy mahay mandefitra intsony tsy mavita miandry anao intsony fa lasa mitady vahaolana hafa rehefa ohatra ny hitanay ohatra ny ela be anao tsy amaly anay kanefa ozy izy ianao hoe Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasana fa miankina aminay nge le izy Jesosy miankina aminay le izy de marina ny teninao hoe ny ataonay manimbandianay de aminao ny tezitra ny fonay fa androany tompo manaiky zay ny fahadisoanay rehetra manaiky zay tsy fahamendrehanay rehetra manaiky zay Jesosy ny am'ireo toe-po ratsy rehetra androany mamindrafo aminay indray anao mamindrafo aminay anao ninina na fahansatana manameloka anay na fahansatana miapanga anay na amin'ny zavatra nataonay na amin'ny zavatra teneninay na ny anaty eritreritra lalany androany Jesosy ifonanay tao anaty anao reny de fafao avokoa fafao reny de levony amin'ny ranao aoka ny ranao anadio anay aoka ny ranao motika sy andravany tsy fahamarinana rehetra zay mety mampetipetina sy mandoto anay indray am'izao alina zao zay Jesosy mifona aminao ny am'ireo karazana teniteny foana ny am'ireo karazana fomba mampanao reo toetra ratsy fiainana ratsy rehetra zay nataon'ireny ray aman-dreninay reny zay nataon'ireny mpiray-tam-po aminay reny zay nataon'ireny fianakavianay sy ny razam-bianay reny mety mbola afahansatana manameloka anay afahansatana mampisaringoringotra anay amin'ny elo any androany Jesosy ifonanay tao anatrianao reny mamindrafo aminay Jesosy ninina zavatra nataon'ireny olona reny ka mbola mi-impacte négativement fiainanay hatramin'izao mamindrafo aminay anao ny am'ireo karazana fomba mampanao nataon'ireny olona reny ny am'ireo tsy rariny rehetra nataonay na nataon'ireo ray aman-drenay sy ny razam-bianay Jesosy ninina nataonay nitondra alahelo ho an'ny olona androany ifonanay tao anatrianao zany mamindrafo aminay anao mamindrafo Jesosy ny am'izay rehetra nanaovanay tsinitsinina anao misy taona ianao manao ny antsonao aminay misy taona ianao miteny hoe ity ny lalana andehananao mibitsika aty aminay ianao miteny aza mivily amin'ny ankavanana amin'ny ankavia fa mandehana mizora amin'ny lalana ianao le Andriamanitra manana hevitra heverana anay de hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza efa manana planina namboarinao amin'jenanay anehoana ny fahalebiazanao sy nyvoninahitra ao amin'ny fiainanay kanefa Jesosy impirimpiry zay mandre ny antsonao mandany zany
manamafofona izay mitady excuse foana zay indraindray aranaovanay chantage ianao jesosy hoe ataovy an'izao zay de manao ny asanao ataovy an'izao zay de nao raha tahinao zao zay de anao an'izao kanefa tsy matateraka akory ange zay jesosy hitanao zany andriamanitra mamindrafo aminay satria reny de anisan'ny zavatra zay ahafahan'ny satana miapanganay andro aman'alina ary mibloqué ny fiainanay mamindrafo aminay ianao jesosy androany mamindrafony amin'izay rehetra tsy firarahinay sitraponao mamindrafony amin'izay rehetra kitoto ny amin'ny fahavarim-barianana rehetra mamindrafo jesosy ny amin'izay rehetra nanakalozanay ianao satria ozy izy ianao hoe tsy misy mahay manompo tompo roa fa ny anankiray tia ny anankiray hoalana kanefa jesosy izay de mieritritra hoe manompo anao nefa sady manompo Facebook mieritritra hoe manompo anao fa manompo mivady aman-janakay manompo ny asanay manompo volo manompo lamody mandany andro ny amin'ny redraredra ny amin'ny fitadiavam-bolo ny amin'ny zavapoana isan-karazana fa tsy mahafoy fotoana iarahana aminao tsy mahafoy fotoana anjiniana ny teninao amakiana baiboly tsy manam-potoana tena hoe ana mafisana fifandraisana lalina aminao mamindrafo aminay jesosy mamindrafo aminay indray ianao amin'izao fotoana izao ninona helokay ninona tsy fahamarinanay androany aoka ianao nisandratra Jehovah noho ny anaranao zay tsy anatsinay araka ny teninao hoe noho ny anaranao de honononao fahatezeranao aminay noho ny anaranao izy ianao de hiasa ianao mba tsy hanamavona ny anaranao zay tsy anatsinay androany Jehovah tompo maro nisandrata indray ianao sy ny anaranao amin'ny fiainany tsirairay avy mamindrafo aminay indray ianao aoka ny rano Jesosy Kristy zanaka ho atobako indray amin'izao fotoana izao anadio anay anafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra anadio ny isatokantranonay izanay iza manaraka an'izao fandarana izao mety any amin'ny toeram-piasana mety any anaty fiara fa tonoko ny rano Jesosy manadio anay diovy amin'ny randronay ny fisainanay ny fieritreretanay ny fitadidianay any anaty lalo fona ihany any amin'ny tovanay rehetra any amin'ny tongotra aman-tananay any amin'ny subconscient any aparatoka ihany any amin'ny hoditray ny aloka ny sarinay ny fanahinay diovy amin'ny ranao Jesosy diovy amin'ny ranao nininy mety mampetipetina anay mety mandoto anay indray amin'izao fotoana izao aoka ny ranao tompo anadio anay aoka ny ranao amotika sy andravana ireo karazana dossier rehetra zay ny forony fahavalo entina ny apanganay Jesosy noho ny fireo fahotanay ireo noho nyreo fitondratena daladala noho ny tsy fahamarinana za ry havana tena amin'ny tenanao androany tena amin'ny tenanao amin'ny anarany Jesosy raha anisan'ny olona tena miatrika ady ianao na hoe misy zavatra tena andrasanao tsy mety miva ao anatin'ny olana tena hoe saro bahana ianao ary tena mahaverevitra anao tena ianao androany angatao mihitsy ny fanamasina hitarika anao ahafantaranao hoe inona le antony inona le fototry ny olana mila mahafantatra an'izany ianao androany tena hifinay amin'ny Jesosy reo zavatra rehetra tena tsapanao hoe manameloka ny eritreritrinao reo zavatra tena tsapanao hoe anisan'ny fototry ny olana na angejanao mahatonga anao ao anatin'izao situation bloquée zao hifinay ao anaty any tompo reny androany mamindrafo aminay Jesosy fa ianao aneny teny raha ho andreo olona manana retina ianao miteny hoe dia kapoka taminao manasitrana anay Jehovah ho mamindrafo aminay ianao androany aoka ny ranao anadio aoka ny ranao Jesosy andritra ny loha ranona retina rehetra amin'izao fotoana izao ninina antony ninina dossier ninina fanamelohana ninina didy efa nivoaka tany amin'ny elo mahatonga ndreto olona reto ianao anatina fangilofirina ao anatina retina na retina ranofo zany na retina ara-panahy zany reny karazana oppression diabolika reny karazana aretina ndo tsy laitra atao ninina reto tonoko ny ranao Jesosy amin'ny mampanomponao androany tonoko ny ranao mamotika sy mandrava ny loha ranona retina rehetra amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy na retina inona na retina inona ao ny
momba tsy mety manananaka. Ninona Jesosy aton'izany androany toloniko amin'ny anaranao fa tapaka ny ozona rehetra na viaiza de toloniko fa ny teninao no marina aminay manomboka androany ho an'izay rehetra tena mitady anao, ho an'izay rehetra tena mangetetanao. Misy fahavelomana indray, misy fananganana indray any anatin'ny kibon'ireo olona reo, de misy fiainana indray mahavokatra. Ary tsy afa-jaza fa tanteraka ny tenao hoe tsisy afa-jazanao momby eo aminao. Niza Jesosy ao anatiny aretana, mety efa ao anatiny aretana efa mahaverihevitra. Ianao manasitrana andreny, ianao manafaka andreny, satria mpamonjy ianao, mpanafaka ianao. Androany Jesosy miantso ny anaranao zay, araka ny teninao hoe manaiza miantso ny anaran'i Jesosy Tompo de ovinjeny. Miantso anao zay satria ianao no Andriamanitra nahary anay. Ianao nanao ny taolana ny tsoka nofo sy ny ozatra, ianao nanao ny tovy, mbola hainao manavao an'ireny androany Jesosy efa nanao an'izany foana ianao. Be da be ny olona efa nijoro vavolombelona mahakasika an'izany, ary satria ozy izy ianao hoe tsy miova ianao, mansy anio ary mandrakizay. Androanao ka ny tananao hikasika ny tsirairay avy androany, andritra ny loharanona retina, reo karazana adi-tsaina, reo fikorontanan-tsaina, reo fiferotanaina rehetra, ninona reo toe-po ratsy rehetra voleny fahavalo any anatin'ny olona Jesosy. Indrindra ny anatin'ny fony olona mitondra vesatra, mitondra alahelo, mitondra tsy famelan-keloka. Zareo ihany namboly an'ireny any anatin'ny olona, de izy ihany miapanga ny olona noho ny amin'ireny rehefa avy eo. Androany zay rehetra tsy nambolen'Andriamanitra ao fiainanao, mandidy andreny amin'ny anaran'i Jesosy mpiaina daholo reny manomboka zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Nazareta. Mandidy andreo fanaratsy rehetra zay mangeja ny fonindreo olona reo manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Vahana reo fonindreo olona reo, vahana reo fonindreo olona reo. Misy olona de tena voafatotry ny fitiavam-bola, de tena voafatotry ny fahirana, tahotra sy fanahina, nefa zanak'Andriamanitra. Mamindrafo Jesosy aoka ianao ny asa malalaka amin'ny fiainanay manomboka androany, aoka ianao ny an'olo-tsainanay manomboka androany, aoka ianao ny tarika anay. Fa Andriamanitra lehibe ianao, mahay manao ny zavatra rehetra ianao, tsy manana fetra zany ny fahalalanao. Androany Jesosy aoka ianao ny asa fiainao fiainanay, ny am'ireo miaina ao anatina korotana, ny am'ireo miaina ao anatina fampitehana faravana. Mamindrafo Jesosy ny am'ireo karazana tsy famarinana rehetra koa, ny am'ireny fitantanana ny anjara-pahafolo-karena tokony omenanao reny, ny fahirana fanohanana ny asanao, ny am'ireo karazana fizirizirina ny amin'ny antsonao, mitondra blocage ho anay. Androany Tompo, aoka andranao amafy an'ireo didy fiampangananay rehetra mahakasika andre. De amin'ny anaranao Jesosy ny amatoranay andreo fanaratsy rehetra, reo karazana valala mpandany rehetra zay miaramilanao betsaka ozy izy ianao, ny rahanao namely anay. Androany Tompo mamindrafo aminay anao, de aoka ny herinao ampiembohan'ireny manomboka zao. Mba vonaitry ny anaranao indray ny antom-pisinay. Ninona Jesosy mety zavatra mangeja ny olona, mamatotra ny olona amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny olona na saro bahana izy, ao anatina ady sy korotana, mety bloquée tanteraka mihitsy ny fiainana, na ny asa, na ny vola, na ny tokantrano, na ny fahasalamana, miara-mikorotana tsisy ninina azo atao. Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra ianao. Arindro mianjaanja sy miariary ao anatrehanao ny fiainanay tsirairay avy. Ianao manisa ny dianay, matoa vo isanao volondohanay. Dikan'izany de fantatrao amin'ny atsipirian'ny fiainanay rehetra. Ianao malala ny zavatra atrehan'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Ianao Andriamanitra mahita ny olana zay atrehan'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Ao manana hetaheta Jesosy mba tena hoe hitombo ny ara-panana, nefa mahatsiaro hoe voagezy noho ny am'ireo tsilo manodidina de tsy afaka mitombo tsara. Ianao Andriamanitra efa nanome toko hoe hitondra anay amin'ny tany malalaka, de tany toerana tondra-dronono sy tantely, de amin'ny fitsarana anay ny amin'ny manodidina anay ozy ianao, ozy izy ianao.
tsisy roy ampangiry firy anay tsony na tsilo ampanaintaina anay. Amarino zany androany Jehovah. Zany ny teninao dia marino aminay zany androany fa Andriamanitra ianao ary ny teninao nomenao voninahitra ambony zavatra rehetra. Aoko marina aminay ny teninao noho ny amin'ny rany Jesosy. Aoka ianao niasa tsy anatinay noho ny anaranao androany. Mangataka an'izany amin'ny anaran Jesosy zay androany. Ninina Jesosy fototry ny fahotanay. Ninina Jesosy fototry ny olanay. Tsy rairay avy reto androany. Dia androany mangatak'izay no famindram-pona foano zany androany. Aoka tsy ho tsarovana eo anatrehanao ntsony reny. Aoka ho voafafatanteraka reny. Ninina dosie makasika andreny any amin'ny elo any. Androany Jesosy fafao reny dia poteo sy ravao amin'ny ranao. Aoka ny fanamasinao andoro andreo dosie rehetra. Mba tsy ahafahan'ny Satana miapanganay ntsony. Manameloka anay ntsony ao anatin'ireny. Dia androany zay Jehovah. Satria ianao no Andriamanitray. Ary zay dia mbola manaiky. Fa ianao Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Dia androany kosa araka ny teninao hoe ko dia manekehana ianareo ary toelo ny devoly fahavalonareo dia ndositra anareo. Dia androany zay manohitra anao sy Satana, manohitra anao sy mimpanomponao rehetra, manohitra anao sy ny asanao rehetra eo fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy av Nazareta. Ninina reo fomba rehetra zay nentina na marotana anay teo am-pelatana Satana Jesosy. Ifonanay eto anatrehanao zany. Lavinay zany androany. Poterinay sy ravany amin'ny ranao zany androany. Na iza nanolotra anay teo am-pelatana Satana. Na ny ray aman-drenay, na fianakavianay, na ny razambenay. Ninina reo fifanarahana, ninina reo fifanakalozana, ninina reo varotra natao tany ambadibadika tany. Androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy av Nazareta. Laviko zany tena teneny tsara mihitsy zany ry havana. Lavinay amin'ny anaran'i Jesosy zany. Lavinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy av Nazareta. Reo karazana contrat rehetra, reo karazana fifanakalozana rehetra, reo karazana fomba mampanao rehetra. Na ny loranay nanay eo am-pelatana Satana. Mety misy amintsika reo ane. Natao soronany ambadimbadika any. Natao soronany ny anjara voatendrinao. Natakarina midy ny etoalina anao. Ny masoandrom-piainanao. Nefa ny Andriamanitra miteny hoe ny masoandronao tsy letika, ny volanao tsy hisoka. Dia nahoana ianao no manaiky iaina ao anatin'ny aizina. Manahoana ianao no miaika ao anatina manaiky iaina ao anatina fangelifirina sy fampitena lava. Tsy ariavana. Andriamanitra tsy miangatra. Fefatrany am-boalohany Andriamanitra dia miteny hoe mitombo miabetsah mamelony tany. Manjaka mamelony tany ary mampanimpo azy. Manjaka amin'ny zavatra rehetra eo ambony tany. Zay ny tenin'Andriamanitra. Ianao anjaka amin'ny zavatra rehetra. Ianao iaina finaritra. Azafady. Ianao iaina finaritra eto ambony tany. Jesosy dia tonga hitondra fiainana be da be ho aso anao. Ary zany mahatonga Jesosy isaka mahita amin'ny mpianatra dia izy hoe fiadana kosa izy no avelako anareo. Tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao. Fandroany mila mandiny tenitsika hoe inona ny antony. Ary androany dia foano lavo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy av Nazareta. Ninina Jesosy reo fahotanay rehetra, reo fahadisoanay rehetra, reo zavatra rehetra nataonay tamin'ny andro lasanay. Mety anisan'ny olona nanala zaza foana ianao. Mety anisan'ny olona ratsy fitondran-tena atao anaty fijangajangana. Zao ianao tratran'ny aretina, tratran'ny cancer, indrindra reo fijerevana film porno reny ry havana. Reny matetika mahatonga an'ireny karazana kista ovariana, reny karazana fibrome reny. Ifonay reny, fafao amin'ny rano Jesosy reny, aza vela miampanganao amin'ireny ntsony Satana amin'olon-kadray. Amin'ny anaran'i Jesosy ninina zavatra rehetra zay nafanareo niampanganay, na nameloka anay androany foana amin'ny anaran'i Jesosy zany. Reo karazana teny sy fomba mampanao fihetsika rehetra nentinareo na nameloka anay, nametraka zavatra hafahafa teo amin'ny fiainanay, mahatonga anay reny hoe manofo ratsy hafahafa reny. Androany
foana daholo reny, laviko amin'ny anaran' Jesosy reny, lavinay amin'ny anaran' Jesosy reny. Tsy azonareo namelohana azy antsony. Zahay Jesosy mifona aminao, ny amin'ireo olona rehetra izay mifandray aminay, ahafahan'ny Satana miapanga anay koa. Satria ny teninao dia miteny hoe aza mety ho fitana ny anareo, fa ny fiarahana amin'ny ratsy dia manimba fitondran-tena tsara. Androany Jehovah mamindrafo aminay, satria mety misy olona miditra tafiditra ao amin'ny tokantranonay, na misy olona ao anatin'ireny cercle d'amis reny, ao anatin'ireny cercle familialanay reny, olona manompo an'ny Satana, olona tsy araka ny sitraponao. Androany Jesosy hifonanay ato anatrenao. Na reny olona reny, na reny zavatra niditra ao amin'ny tokantranonay reny, mety zavatra voaozina, mety zavatra nentina nanaovana samy tany ambadibadika tany. Na fitafiny zany, na haingo-trano zany, na inona, mamindrafo Jesosy androany, ninareo varavarana sokatra rehetra, na fa Satana niditra tao amin'ny tokantranonay, niditra tia amin'ny tenanay, nitondra fampitena sy faravana, androany tononko-ndranao, manadio an'izany, tononko-ndranao mamotika sy mandrava ny reny, dia mamatra andreo fanaratsy rehetra izay manararaotra n'aisa tao ambadika andreny zay amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran' Jesosy Kristy avan'izareny, amin'ny maha-mpanompon'i Jehovah, mandidy andreo fanaratsy rehetra, ireo fanapapahory rehetra, ireo fototry ny olana rehetra, izay mangejanao amin'izao fotoana izao amin'ny anaran' Jesosy. Piala daholo amin'izay ireo fanaratsy ireo, mandidy amin'ny anaran' Jesosy Kristy avan'izareny, dia tsy maintsy manaiky nareo, satria hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny anaran' Jesosy no andao alehan'ny lohalika rehetra, any an-danitra etỳ ambany, atỳ tany hatrany ambany tany. Ary ny amin'ny anaran' Jesosy dia tsy maintsy manaiky nareo, tsy maintsy manaiky nareo. Ny ten'Andriamanitra koa dia miteny hoe ny lela rehetra izay miady aminay dia resena ho resena lahatra. Noho izany amin'ny anaran' Jesosy resy lahatra nareo, fa zay dia miteny amin'ny anaran' Jesosy, miala nareo amin'ny anaran' Jesosy, miala fiainanay manak'izay. Lasa daholo ireo fanaratsy rehetra, ny rakirana nanao misy an'teo fiainanay hatramin'izay ireo. Mirava daholo ninona nafatotrareo teo amin'ny tenanay, amin'ny tongotra aman-tanay, mitondra blocage, mitondra fantrana, mitondra fampitena, faravana, tsy fahavalona, miala daholo zany, rava daholo zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avan'izareny. Ninona namatorana ny sainay, ireo fanahy malasadala, ireo fanahy mitondra adi-tsaina, ireo fanahy ratsy rehetra izay miteniteny eny anatin'ny lohanay any, ireo karazana dépôt satanika rehetra, ahafanareo miteléguider anay, manipuler anay à distance, mi-influencer anay, manabosy anay, ny amin'ny fitondran-tena, ny amin'ny fanapahan-kevitra izay tokony raisinay. Androany amin'ny anaran'i Jesosy, potika daholo zany, rava daholo zany, rava daholo ny connexion anay amin'ny elo, tapaka daholo fifandraisanay amin'ny elo manomboka zao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ambinina, tsy anakely, tsy anapahefana, tsy ananjara aminay intsony. Ireo fitaovam-piadiana rehetra izay miforonareo amelezana anay hatramin'izay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avan'izareny, ravo zany, tsy ambinina zany amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tao foko ato, teneny mihitsy. Raha anisan'ny olona manana problème amin'ny resaka fo ianao, manana problème na famelan-keloka ianao, manana problème na tsy faharetana ianao, manana problème na tezitezitra sy kizitina ianao, manana problème na firehariana sy fizahozahoana am-po ianao, tonono miala ato, miala daholo ireo fanaratsy ireo, miala daholo ireo fanaratsy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Afao amin'izay foko manomboka androany, tapitra hatreo fiarahako aminao androany, fa hanompo an'i Jesosy aho. Mila an'i Jesosy amin'izay androany, aoka le mazava niditra ato anatiko androany, dia enao Jesosy aho, enao ny nazavany ato anatiko androany. Miala ny asa maizina rehetra, dia miaraka amin'izany miala daholo koa ny aretina rehetra androany, miala daholo ny aretina sy ny fanaintainana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tonoko fa ny ran'i Jesosy izay miditra ato anatiko dia mitondra aina avao indray, manamasina indray, manamarina indray, manavao ny zavatra rehetra ato anatiko amin'ny anaran'i Jesosy. Mba ho voninahitra Andriamanitra ilay androany Jesosy. Ninonareo karazana zavatra ataon'ny fahavalo any ambadimbadika, vokatra ireo varavarana izay sokafanay tsirairay avy ireo. Ianao mahita ny tsirairay avy amin'ny tsipiriana, fa androany amin'ny mampanomponao anahy dia mamotika an'ireny aho, mandrava an'ireny karazana fombafomba mampanao reny amin'ny anaran'i Jesosy. Ninonareo fomba rehetra nentina hiprogramena fahafatesanay, ninonareo karazana fomba mampanao nentina nanolorana anay ho atao sorona, androany foanako amin'ny anaranao zany, amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy avan'izay, na amohanako an'ireny
ny am'teako sy andravako an'ireny tsy akasika anay rava ny hery fahafatesana rehetra rava ny fanasorona rehetra ninina programa rehetra hitondra retina mafy hitondra retina tampoka hitondra fampitehana faravana fangaezana androany tononoko rava zany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaranao Jesosy tononoko fapotrika sy rava daholo reo karazana emprise satanika rehetra reo karazana emprise maléfique rehetra zay miazona anay tsirairay avy miazona ny fiainanay nizaniza nangalatra nizaniza mbola miazona ny anjara voateny sy ny anjara fitana rehetra tokony resiray zay mahatonga anay miaina ao anatina fahoriana lavitra zao ninona ny ozona ny tenenina taminay sy zavatra nitranga rehetra mety hatrany amin'ny razambe hatrany amin'ny ray aman-drenay mitondra tsy fahavanona mitondra fitotongana mpiainana mitondra fantrana androany tononoko tapaka zany amin'ny anarany Jesosy tapaka zany fa zahay dia an'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra marina aminay hoe zay tahiny Jehovah dia voata mandrakizay Jehovah ny mamehery anay mahavory arena noho izany tsy ambinina aminay izany tsony zay ozona rehetra nataonareo tany aloha tany amin'ny anaran'i Jesosy za tsy mitovy amin'ireny zany za tsy mitovy amin'ireny zany fa za fa mihitsy satria tsy za tsony velona fa Kristy ny velona atao anatiko noho izany mialinareo tsy mahazo manapaka atao anatiko tsony nareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta dia androany mandroaka an'ireo fanahy ratsy rehetra mandroaka an'ireo fanahy maloto rehetra ninina reo fanahy ratsy ny asa teo fiainanareo reo karazana herin'ody ny asa ny famosaviana rehetra ninina herin'ody tsy asa ny famosaviana rehetra zay nanjaka teo amin'ny fiainako reo famosaviana rehetra avy any amin'ny mpianakavin-draiko avy any amin'ny mpianakavin-dreniko androany piteko siravako amin'ny rano Jesosy tsy ambilina tsy anakery tsy anam-pahefana amiko zany rava daholo reo karazana fanahy magicien rehetra reo karazana fanahy-ndrano zazavavin-drano reo fanahy maty rehetra ninona reo fanahy ratsy rehetra nentinareo ny asa teo fiainako lasa daholo nareo ahony nentana amin'ny anaran'i Jesosy za tsy miara-miasa aminareo dia za tsy mila nareo lasa nareo miverina fototra any amin'izay rehetra maniraka anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Nazareta ary androany amin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy satria efa mifonako teo amin'ny fahotako rehetra dia arindriko amin'ny anaran'i Jesosy mivaravarana rehetra zay nafanareo niditra teo amin'ny fiainako atapenako amin'ny rano Jesosy reo irika rehetra zay nafanareo niditra teo amin'ny fiainako manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy asiko tomboka sy an'rano Jesosy zany tsy azonareo verenana tsony tsy azonareo vahana tsony amin'ny anaran'i Jesosy fa za kosa manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy miteny reo varavarana rehetra zay nezahanareo nidina teo amin'ny fiainako teo mahatonga miaina ao anatina situation tena hoe bloquée reo dia androany tonoko misokatra daholo manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy Jehovah tompo maro aoka ianao ny anokatra lalanao indray androany araka ny teninao hoe ianao ny andravina amin'ny kitontoana eo anoloanay aoka mibildozeranao Jehovah iranao androany andravina amin'ny kitontoana rehetra androdana andreo karazana mana reo karazana fefy rehetra ary ianao no amehery anay Andriamanitra afany mitsambikina mihoatra ny fefy ninina fefy napetraky ny fahavalo ambony reny ianao ary ianao no miteny hoe miandry ianao zay dia mandroso hoe elatra ny akaranay taka ny voromahery dia androany Jehovah ninina fetra ninina limity tononinay amin'ny anaranao Jesosy tsy mahakasika anay zany afaka manahery mitsambikina mihoatra ny reny zay manomboka androany amin'ny anaranao Jesosy sokafo indray mivaravarany lanitra ao zay rakitra fitahirizan-tsoa androany tsarovo ny mpanomponao Jesosy indrindra reo mpanohana ny asanao reo mpandoham-pafolo reo mazoto manohana ny asanao amin'ny kitso-po androany tsarovo manokana ren'olona reny tsarovo Jehovah arak'izay kely nataony teo anatrianao zay rehetra ao anatiny aretina ozy izy ianao hoe ny fiantrana ny sozy ataonay no manohana anay ao amin'ny farafara zay tsabonanay amarino zany androany toany reny olona reny azony reny olona reny ary ianao ny anafaka azy eo tany amin'ny papaolo satria Andriamanitra lehibe ianao mamonjy anay androany Jehovah amarino aminay indray ny tenina ninona reo karazana varavarana
nidiny satana rehetra teo amin'ny fiainanay dia tonomoko fa misokatra daholo zany manomboka androany idiran'ireo fitahiana mananambiamby ny amin'ireo sehatry ny fahasalamana ny amin'ny sehatra ara-tokantrano ny amin'ny ara-pitiavana ny amin'ny ara-bola ny amin'ny ara-kasa ny amin'ny fianarana ny amin'ny asa fanompoana ninona Jesosy a nentin'ny satana nitondrana blocage teo amin'ny fiainanay dia tononoko fa misokatra zany manomboka androany afaka daholo ny sakana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria ny fantatro dia zao hoe Andriamanitra momba anay ianao sy izy ny teninao ary rehefa ianao momba anay dia tsisy atohitra anay Andriamanitra miasa ianao dia tsisy masakana ianao anie Jehovah ny teny hoe ianao niajinay androany tompo atsangano indray zay atsangano indray ny fiainam-panahinay omionerinao indray zay androany atonga le ho tena zanak'Andriamanitra omionerinao indray zay androany afanay mandresy ny rehetra nana fahavalo omionerinao zay androany Jesosy afanay miala amin'ireo valavela-pandriky ny satana rehetra zay namandripandrika ny temponay hatramin'izay omeo fahalalana zay omeo fahatakarana zay afantaranay ny hevitry ny tenao hoe tsy mitolona amin'ny no famandrafa mifanaratsy zay ny amin'ny rivotra mba afanay mamela heloko afanay mitina dia fahavalonay ako satria anokatra lalana ianao ambadika an'izany anokatra lalana ianao ambadika an'izany fa tsisy olona resy mandeha amin'ny lalàna fitiavana izany satria Andriamanitra fitiavana ianao androany Jehovah misandratandrainao amin'ny fiainanay tsirairay avy aoka nerinao hiasa amin'ireo olona rehetra zay efa nokasianao zay efa nalatrao mba hiara hiasa aminay hanampy anay omeonerinao ireo olona reny Jesosy mba tanteraka ny mission eo amin'ny fiainanay vonaitry ny anaranao ary tahaka izany ihany koa na iza Jesosy ireo karazana eraky satana teo amin'ny fiainanay esory lavitra anay reny aza velanao fanerasera amin'ireny intsony zay esory raha misy olona Jesosy ao amin'ny toerana zay tsy tokony misy azy amin'izao fotoana izao no ny fanapahan-kevitra diso zay niraisiny tamin'izany fotoana izany ary rehefa hifonanay teo anaty ianao dia androany aoka ny sandrinao mahery anala zany olona zany amin'ny toerana io anongotra azy eo amin'ny toerana io andripaka andreo hery rehetra zay miazona azy amin'ny toerana io dia amindra azy any amin'ny toerana zay tokony misy azy dia any amin'ny toerana zay efa nofaritanao fahitahina azy any amin'ny tany malalaka sy tondra-dronono zay tondra-dronono sy tantely araka ny tena androany Andriamanitra misaotra anao zay satria fantatra efa na dia mbola tsy miteny ary zay dia efa mamaly anaina ary raha miteny zay dia miheno anaina ianao tompo malala ny vetsivetsipony tsirairay avy eny ambadimbadika any ianao malala n'izay matery azy tahaka n'izay nataony Ana ray aman-dreniny Samuela tahaka n'izay nataony Jona rehefa natsipy tany anatin'ny ranomasina izy ka tratry ny fahafatesana tany anatin'ny fiainantsika ianao malala ny toerana misy ny tsirairay avy sy ny antsoantso ny Andriamanitra fa ny angatahaka tompo dia aoka ho marina ny teninao hoe antsoe aozy izy ianao dia ho valika ianao Andriamanitra ny aneo fahagagana amin'ny fiainany tsirairay avy ianao ny anokatra lalana amin'ny anaran'i Jesosy tsofoko rano ianao manomboka misokatra ny lalana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tsofoko rano misokatra ho anao fony olona ireo karazana fahavalo zay rehetra nakahalanao dia ho marina anao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe niza miara-mioko dia tsy avy amiko izany ary na iza miara-mioko dia ataoko miandany aminao tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy fa miandany aminao reny mahita fitianao na dia ho maso ny fahavalonao ary manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy fa aoka ianao anana hetaheta tena ho hitady an'Andriamanitra aoka ianao anana hetaheta tena ho tian'Andriamanitra aoka ianao tena anana hetaheta ankatosy aina amin'ny tenin'Andriamanitra satria izao olona noforoniko azy ao izy Andriamanitra no anambara fiderana nantsoina ho vavolombelona ianao nantsoina ho vavolombelona ianao nantsoina ho vavolombelona ianao hiasa fiainanao Andriamanitra anafaka anao anatinao izy ao anatin'ny olana io izy fandroany amin'ny anaran'i Jesosy mangataka anao ariavana mitondra tena ho mendrika ny anaran'Andriamanitra manomboka zao raiso ny fanapahan-kevitra entitra mba hahafanao miaina ao anatin'ilay fiainana be da be zay efa miprogramen'Andriamanitra ao anao manomboka androany
misaotra tompo satria fantatra efa miasa amin'ny fiainana ianao. Misaotra anao koa zay ny amin'izay rehetra efa nomaninao sy nalatra ao anay ao anatin'ity volana février ty. Apetraka eo am-pelantananao Jesosy na ireo andro rehetra, ny herinandro, ny ora, ny minitra, ny segondra hatramin'ny apaty segondra madinika indrindra ao anatin'ity volana février ty. Raha koa fiamranao tompo ny anjara voatendretra tokony anay, ny anjara fitahina, ny anjara fahasoavana. Raha koa fiamranao ireo fotoana rehetra izay efa nofaritanao hoentinao manatanteraka ny asanao amin'ny fiainanay, dia le hevitra hitondra fiadanana fahatsiloza araka ny tenao. Raha koa fiamranao tompo ny fonondreo olona rehetra manodidina anay, manomboka amin'ny ankona anay, ny fianakavianay, namana mantsakaiza, ireo mpiara-miasa, ireo mpiara-mianatra, indrindra ireo olona izay tokony hanasoanay. Raha koa fiamranao fonondreny Jesosy, raha koa fiamranao saindreny, tsy ahafahan'ny satana miampasandreny hitondra fampahorenanay, amandrika ny toe-ponay indray, hitondra alahelo, hampisy hevitra mampisaraka anay aminao. Raha koa fiamranao Jesosy, izay rehetra efa nomenao anay ihany koa, dia masino izany ho mendrika anao satria mba tianay tompo ho tena tsapa ny fanatrehanao mandrakarivo izay, mba tena ho tafaray tanteraka aminao izay, dia tehirizo ny fanoloran-tenanay, tehirizo momba anay rehetra indray tompo, mba tsisy ho raraka tany tsirairay avy Jesosy ao anatin'izao azakazaka izao, fa tena hoe aharitra hatramin'ny farany tokoa, mba handraisanay famonjena, tahiso sy arovony momba anay rehetra. Ary na aiza na aiza misy anay tompo dia aoko tsapanay fanatrenao, aoko tsapanay ny sandrinao izay momba anay, dia atoko izay ny hery faherezana avy aminao, ampahery anay, ianao ny anatanjaka amin'ny fonay, ary eo kilentika tsy anatin'ny fisainanay tsy ny fonay fa Andriamanitra mandrakizay ianao Jehovah Tompomaro. Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra ianao, Andriamanitra manapaka sy manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra ianao. Ianao ny tompo teny farany amin'ny fiainanay. Aoka tsy ho kivy izany intsony izay, aoko lavitra aminay ny alahelo sy ny fahadisom-panantenana fakiviana. Fa ianao Andriamanitra amianay fifaliana, ianao Andriamanitra anomenay ny fahazavana avy aminao. Aoka ny voninahitra amirapiratra hanazava andreo farotra rehetra izay maizina eo fiainanay. Dia hifaly sy ravo aminao izay noho ny alehibe famonjena izay ataonao amin'ny fiainanay. Misandratandray ianao Jehovah Tompomaro amin'ny fiainanay. Ary nafiry ireo fanaratsy rehetra izay nandroanay sy lavinay teo, dia tena tsy miverina tsy ho mandrakizay. Ary izay koa Jesosy mamaritra amin'ny anaranao fanampamalifaty rehetra, ary mamotsika sy mandrava andreo valifaty ny satana rehetra izay mety isany nangeja ny reto olona reto koa. Noho ny asan'Andriamanitra, noho ny fijoroana vavolombelona, tadidio ry havana. Fa amin'ny fotoana ianao manao asan'Andriamanitra, amin'ny fotoana ianao miresaka zavatra tsara momba an'Andriamanitra, misy karazana fanahy tsy faly amin'izany manodidina anao, manao tatitra fa aingana be ny valifaty ao ambadika an'iny. Fa mila mazoto ianao mamaritra fanampamalifaty mandrakariva. Mbola hiresaka hianatra momba an'izany tsika, fa mampafantatra ny kely fotsiny ahafahanao tena hoe fantoka tsara amin'ny fifonana momba an'izay. Amin'ny anaranao Jesosy hifonana eto anatrehanao izay rehetra momba anay, enindreny ny asanao izay vitanay, ny fifalinay tao anatin'ireny, na tonga n'ireny fanaratsy ireny, ny olona ireny tezitra mialina mankahala anay, ireo fanampamalifaty rehetra tao ambadika an'ireny, afatotra amin'ny ranao Jesosy, tsy hamalifaty aminay sy ny ankonanay, fianakaviana, namana mantsakaizanay, izay rehetra mifanerasera aminay na nikolaka na mivantana, satria tadidio fa misy ny atao hoe ataka indirect. Rehefa ianao tsy azony dia manodidina anao ny asiana. Izany mahatonga an'ireny mpanompon'Andriamanitra be da be, victime na asana valifatin'ny satana ireny. Izy mpanompon'Andriamanitra mirehatra mahery be, fa ny ankona mipotika, vady amanjana mipotika, vady amanjana miravo lavo, satria le fanaratsy mamalifaty any aminazy daholo. Fandrany amin'ny anaran'i Jesosy. Lasa ianao fanampamalifaty, lasa ianao manenjika fahavalonay, lasa ianao mandringana ireo olona rehetra fototra ho fahoriana ireo, fa tsy mahazo mikasika anay ianao amin'ny anaran'i Jesosy, son'ny amin'ny ran'i Jesosy.
fa Jesosy Kristy fiarovana avo anay na ho an'ny tenanay na ho an'ny ainay na ho fananay hatramin'ny fanananay ny anjara voateny rehetra tokony anay raha kofanay amin'ny rano Jesosy dia tsy mahakasika anay anao fandroany Jehovah ny herinao ny asa tsy anatinay lefa na ny fitahina avy aminao le ostro fahitapity avy aminao le ostro fananganana avy aminao le ostro firoboroboana sy fahavokarana avy aminao hiasa meny ny tsirairay avy ianao tompo ny an'olon-tsaina ianao ny anazavany saina ame fahatakarana ianao ny ametraka ao am-pony ny olona tsirairay avy zay rehetra tena avy aminao atonga anay tsy ho voafandrika atonga anay tsy ho diso lalana satria ianao no Andriamanitra manokatra lalam-pitahina ao anay mankasitraka tompony amin'ny fotoana rehetra indray aho sena fanay niara mivavaka androany misaotra satria fantatro fa any ambadimbadika any efa miasa ianao efa mandamina ianao manakorotana ambony ambany an'izao tontolo izao ianao mba mijenao anay izay malalanao zay tianao ka dia mankasitraka tompo voninahitra ny eo anao Jehovah tompo marina amin'ny zavatra rehetra indray androany aoka le fiadananao kosa anapaka feno aty anatinay tsirairay avy zay olona kasitranao satria ianao no Andriamanitra mampahita fitsy anay dia misandraty ianao Jehovah tompo maro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Sotratsika rehetra mankasitraka ny amin'ny fiaraha-mivavaka mino fa afaka anampy anao zay vavaka izay mety kely satria mpanompon'Andriamanitra tsy dia hoe olona lehibe loatra dia manahoana fa manaiky fotsiny aho hoe ampiasain'ny tompo dia izay kely arak'izay vitako no ny fahasoavan'Andriamanitra dia izay no natao androany araka amin'ny fitarian'ny fanamasina mety misy zavatra nieritreretina ho tenenina fa tsy voateny mety misy zavatra tsy nieritreretana mihitsiny aho fa voateny ary inoko fa misy olona ominareo reo voakasika andreny matoa asain'ny fanamasina tenenina reny fa ny azoko antoka fotsiny dia izao hoe raha tamin'ny fonao no nanaranao izay vavaka izay dia tena misy fandresena lehibe ho anao ambadika izay